ny rahalahinao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arahinao isaky ny amin'ny ora toy izao. Sambatro manananao tompony fiainako ianao ireo enta mavesy sy ziogako maivana no entinao Nyanilanao tompoti tiako sy mamiko ery satria fonao ayatramin'ny anao sambatro manananao napano Shazao numeno fiadanopo na mafini manzu tiuki vini fuku na mahachazao sambacho mananana Pianao tupo fiaruva pianao usare falini rafauriku refa miara caminao na panu tazao no tuluranao su na madi chazao numeno fiadano pu na mafini manzu Vini fuku na majazao sambacho mananana na panu tazao no tuluranao su na madishazao numeno fiadano Fini manzu tiuki vini fuku na majazao sambacho mananana sambacho mananana Chazao numero fiadano pu na mafini manzu tiuki vini fuku na majazao sambacho mananana sambacho mananana mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'izao tolakandro samanaraka ny fandahana ary mbola faly koa ny tena koa afaka ifampizara sy ampahirantsika ihany koa amin'ny telo hevitra ity hoe ny rahalahinao no andraikitrao dia ny teny izay entiko ampahaizana amintsika sy ananalisina ihany koa dia mitondra ny lohateny hoe mahay misaotra sy mankasitraka
dia teiza hoe tsoviana amintsika angamba ny tantaran'ny zanak'Israely izay tany an'efitra nandritra ny 700 taona dia andeha vakiantsika ny eo amin'ny numéro 410 afaka vakianao izany numéro 410 izany iray manontolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo no vakiako mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena nandratra ny feony ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'ny aliny dia nimonimmonina tamin'ny Mosesy sy Arona zanak'Israely rehetra ka ny fiangonana rehetra tamin'ny inaina isika mba matany amin'ny tany Egipta ihany na inaina isika mba maty taty amin'ity efitra ity ary nahoana Jehovah no mitondra antsika ao amin'ity tany ity ho lafitsapatra ary nivadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo tsy aleontsika miverina ho any Egipta va. Matetika tokoa isika olombelona isika kristianina aza dia variana tokoa amin'izany fimonomononana izany satria hitantsika tokoa amin'izao hoe toy zavatra mitranga eto amin'ny firenena izao na any amin'ny tambazotra sosialy na amin'ny haino aman-jery tele radio na any am-piasana na ao an-tokantrano aza dia monomonina daholo ny olona menomenina amin'ny zavatra amin'izay rehetra dia aoka isika mba tena ohatra hofaka tahaka sy afaka amin'izany satria ho antsika izay efa nandray amin'ny tombotombo tsy mpamonjy ny fiainantsika satria dia hitantsika fa adiny zanak'Israely ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra sy nataony taminy nanafany azy tao amin'ny tany Egipta tamin'ny fanandevozana no mana isan'andro izay narosaka tamin'ny isan'andro ihany koa nomen'Andriamanitra azy ho sakafo ny rano zavatra pitsopitsony tahaka izany adiny tanteraka dia toy izany koa isika hoe indrindra manadintsika na zavatra farak'izay bitika ny fiainantsika aza toy ny hoe misaotra n'Andriamanitra fa mbola velonaina misaotra fa mbola midoboka ny foko misaotra mbola mivoaka rivotra madio misaotra ihany koa fa mbola afaka ny sakafo nomeny sakafo misaotra mbola manana asa misaotra n'Andriamanitra fa mbola manana trano ialofana manana lamba fitafy mbola mafana ihany koa amin'ny firakotra amin'izao ririnina izao misaotra n'Andriamanitra ihany koa hoe mivoaka ny trano mbola nomeny fitaterana afaka mifamezivezy mitondra anahy misaotra ihany koa fa tanterahany tamiko ny teniny izay nateneniny hoe nidina ny tohatra na niakatra ny tohatra na tenenina arabe teny aza hoe izy andidiny anjeliny hiaro anao ny amin'izay rehetra alehanao dia zava-betsika toy izany no adintsika tokoa tiantsika no misaotra n'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainantsika. Ny zanak'Israely dia natetika monomonina tokoa tsy matetika fa isan'andro mihitsy aza dia izy nieritreritra hoe noho ny hoe ireo fahavalo izay niady taminy na tonga azy tsy tonga tany an-tankanana mihitsiny nefa izany dia noho ny fimonomonona sy fandikan'ny tenin'Andriamanitra matetika totsika dia mieritreritra hoe noho ny zava-mitranga na niataka ilay efa nidevoly no mahatonga fiainantsika hoe misy loza izay mitranga na ihany koa mahakivy fa nefa izany dia matetika noho isika ihany noho ny fahotana izay ataontsika noho ny toetrantsika noho ny fimonomononantsika dia aoka isika haka lesona tsy monomonina fa hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra araka ny teny amin'ny Korintiana voalohany 10:11 hoe ary aoka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara amin'ny faran'izao tontolo izao voasoratra tokoa io hoe voasoratra izany ho fananarana antsika dia izany no angalantsika lesona hoe aoka tsy monomonina isika fa hankasitraka sy hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika ary dia izy ary hoe matoa Andriamanitra mitranga izao zavatra izao eto amin'ny fiainako dia manana planina tsara ho ahy ianao manana hevitra tsara hiheverana dia mitondra fiadanana izany fa tsy loza ary tadio ihany koa fa tsisy afaka hanakana ny planina izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao na tanjona na zavatra io na olona manodidinao tsisy afaka hanakana izany asy atateraka izany afa-tsy ny tenanao irery ihany tahaka zanak'Israely hoe lasa 700 taona izy tao an-tany efitra izay vao tonga tany amin'ny tany Kanaana dia ohatran'izay koa isika hoe noho isika ihany mahatonga antsika manemitra na manahela ny bua izay nataon'Andriamanitra na plan ataony ao amin'ny fiainantsika ihany koa
dia andetsika hianatra mba hisaotra sikasitraka an'Andriamanitra fa tsy monomonina araka ny teny eo amin'ny Tesalonianina hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia izany no teny entiko hampahirizana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary amin'ity andro an'ity ihany koa. Dia tady mandrakariva fa Andriamanitra dia tianao ary ianao dia nataony manokana mihoatra ny zavaboary rehetra izay nohariany ary tiany mihoatra noho ireny azy satria ianao dia nisinganiny manokana tanatin'ireny hoe kitana maty tsy tambo isaina ireny be dia be ny an-danitra na ny fasika izay tsy voaisa ihany koa aza fa ianao dia nosinganiny na ny volondohanao ary ianao dia tiany nataony tokana tsy misy mitovy aminao fa mitovy endrika aminy ary nataony ihany koa hoe natanjona sy plan manokana amin'ny fiainanao irery fa tsy mitovy amin'izany izy. Dia izany dia efa hoe havatra lehibe ataontsika hoe misaorana sy hidiran'Andriamanitra ahaizantsika mankasitraka azy ihany koa. Dia samy inkany izany teny rehetra izany ho tonga tahalonaka ho amintsika amoa avy zato eny ary mba tena ho mpiaino mpankatoy isika fa tsy ho mpiaino mpanadino ohatra afaka tahaka ihany koa amin'ireo manodidina antsika tsirairay avy ho fahazavana ny ain'Andriamanitra ny vonainy amin'ny fiainantsika. Dia samy mahiriza daholo ary ity tena marana kosa atao amin'ny fitomanina hoe fa tsy anara-mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrapony fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Dia izany tokoa ilay Andriamanitra izay tompontsika sy ihany koa mihay antsika mandrakariva dia mirary soa antsika tsirairay avy ary samy mitahin'ny tompo. Tiako loatra ny fitiavanao ry Jesosy mamy loatra ny eo anilanao lavitsy aiai ravoravo ny fanahy tena ampihoay tokoa ny fahasoavana tena soa tsara loatra ny fitantanana ny fiainanay matory voatra dia notaianao na ny sedra mamay enjehinazy indraindray kendry mampifarijo ianao no ny atoanay fa mbola tonganao ny fikitraminao tsy misy mahavitanay afa-tsy anao i Jesosy ny verirandro izay ataonay aminao sy vadika aminao zay mandraky izay dory. Tiako loatra ny fitiavana ry Jesosy mamy loatra ho any eo anilana lavitsy ny aiai ravoravo ny fanahy tena ampioay tokoa ny fahasoavana tena soa tsara loatra fitantanana ny fiainanay matory voatra dia notaianao na ny sedra mamay enjehinazy indraindray dia tsy lavo famijo ianao no ny atoanay ka mbola tokanao
nifikitramina si misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy ny verinandro izay ataonay amina sy vadika aminao zay mandraky izay dory ka mbola tokianao nifikitramina sy misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy ny verinandro izay ataonay amina sy vadika aminao zay mandraky izay tory Fantatranao uzanakao dia aina ny fahasoavanao malinay ny fitiavanao saina fonao sy ny mandrakizay fa oavotra ramanana anafakai fa uavucha ramanana nizanaka anafakai ampianaruai miteni nao alalaku izare echanatonao kufamundena fantatranao uzanakao dia aina ny fahasoavanao malinay ny fitiavanao zay nafonao sy ny mandraky izay fa oavotra fa uavucha ramanana nizanaka anafaka ampianaruai miteni nao
fiadanane makasitraka antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara tao anatin'ity fandaranyity hoe ny rahalahinao no andraikitrao de tena hita tokoa hoe ny fampaheritsika tao anatin'izany. Nisy afatra voaray indray nefany amin'izao fotoana izao hoentsika anohizana ny fioboana de izao no afatra hoe entanina isika hitokana daholo tsika rehetrarehetra satria Andriamanitra dia manana zavatra ambara amintsika ary ny fitohizana fioboana zany dia fitohizana fitokanana amin'ny tompo ary manoratra tsika amin'izany araka ny Jeremia 3:7 tena hoe asain'ny tompo hosoratatsika zay zavatra olazainy amintsika. Abakoka 2:2 de hoe mila soratana mazava le izy lay vina zany hoe isy hiteraka vina vaovao eo amin'ny fiainanao izany. Ary ny amin'ny Apokalipsy 2:1-5 de hoe indro avosikosany zavatra rehetra zay zavatra voasoratra eo de ho marina. Amin'ny anaran'i Jesosy anome révélation vaovao anao Andriamanitra ao anatin'ity fitohizany fioboana ity de zay no entina vavaka isika Andriamanitra zay mihaino rehetra nanaraka rehetra ny rahalahinao no andraikitrao dia anana fotoana hitokanana aminao anoratra izany ary ho lasa vina manokana izany fanamby entina iangana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ao aorianan'izao zavatra mitranga izao. Sotra anao manavaka ny kristianina manakambary ianao ary hitondra hevo vaovao tsy takatry ny saina ny hoavy manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra be lavana Nazareta. Amen, 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 amen. Mbola itoy amin'ny endriny hafa indray ny fandaharantsika isorana manokana ny radio rehetrarehetra, ny radio Diso Fanasina Fianaratsoa, radio Jesosy Mpanafaka any Asambava, radio Amitié, ny radio RMK, radio Madagasikara Hoan'i Kristy, radio Loharano, radio Vaovao Maso, radio MRE, ireo radio rehetra zay ny farimbona nanatanterahana an'izy ity. Eo ihany koa ny televisionna Amitié de apetrakintsika amin'Andriamanitra ny fitohizany fa izao amoka secret aminao Andriamanitra mino misaotra ny ekipany ika mafisiderana mitoy foana ny takarivam-piderana mitovy ihany koa nisy tefe en partage sy zay mbola hitarihan'ny fanamasina atsika mitony ady mitony asa fiatanane. Mifampitantana Yaradarana Samsana Chamanitra Samiwani Yandanitra Yanaunamaku Saunamana Hirefusi falaraka Haritsimba isaraka La samia fisica Samyafo fiavina Terayani awamini Sachi samya kundani La samia fisica Samyafo fiavina Terayani awamini Sachi samya kundani Fandraitanana Ituri fiavanana Kani azo fifizalina Nuranana Mapianana ni uluna Amini sami uluna Siamina jamani chafi tiavana Mifampitantana miara-dalana fa
jamanitra samiwani andanicha ilaonamako saunamuna wirefu sifanaraka haritsila isaraka samia fisika samia fafiavina irayani awamini sachi samia kunani samia fisika samia fafiavina irayani awamini sachi samia kunani ifajaitana iturifiavanana kaniazu fitalina nulalana ampiavanani uluna amisami uluna saminaja manichafi tabana ifanjaitanana iturifiavanana kaniazu fitalina nulalana ampiavanani uluna amisami uluna saminaja manichafi tabana saminaja manichafi tabana saminaja manichafi tabana saminaja manichafi irayany isika ry zanak'olona ny rahalahinao eny ny rahalahinao no andraikitrao narahinao teo ny fandaharana ny rahalahinao no andraikitrao Jolay manasitrana, nyanarani jiso.